Ireo lohatenim-baovaontsika amin'izao hariva izao tsy midika endrika fanjanahana ny fisokafana sy fiarahana amin'ireo firenena amin'ny teny frantsay hoy ny filohan'ny antemoneran-dolona nandritra ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny frankophonie androany 20 mars. Manome feim-potoana 100 andro ho an'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ny hamaliana ny fitakiana izy ireo izay misy atelo ny syndicat SIGIFEM ivondronan'ny sage-femme sy infirmier. Tsy mametraka olana amin'ny fisokafana amin'ny antoko hafa ny antoko TGV amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ho avy eo fa mametraka fitokisana amin'ireo tompon'andraikitra ambony manao ny safidy izay ho kandida. Any ivelany tsy mankasitraka ny volavolan-dalàna natolotry ny filoha frantsay Emmanuel Macron momba ny fanafainganana ny fahafatesana ho an'ny marary ny fivondronam-ben'ny leveka any Frantsa. Sarotra ny fanavotana ireo mpitrandraka arin-tany misy 70 tafahitsoka any ambanin'ny tany 770 zao any Rosia. Ny Andro Robela no teknisianina miaraka amintsika amin'ity vaovao hariva ity. Joelina Rasolofo no hanolotra ny vaovao manolotra ny araba ary manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Tsy midika endrika fanjanahana ny fisokafana sy fiarahana amin'ireo firenena amin'ny teny frantsay hoy ny filohan'ny antemoneran-dolona no mariana androany ny 20 mars moa ny andro iraisam-pirenena ho an'ny frankophonie. Nisy ny hetsika fankalazana izany ho antsika teto Madagasikara androany izay no karakarain'ny ministeran'ny raharaham-bahiny teny Anosy. Anisan'ireo firenena 20 eran-tany mivondrona anatin'ny OEF ary mpikambana hatrany Madagasikara hatramin'izay nijoroany vondrona io. Tsy tokony hisy ny toe-tsaina fankalana amin'ny frantsay toy ny toe-java-misy amin'ny firenena sasany atsy Afrika fa ilaina foana ny fisokafana amin'ny any ivelany noho ny filohan'ny antemoneran-dolona izay anisan'ireo nanatrika ny lanonam-panamariana androany ny jeneraly Richard Ravalomanana. Tsika malagasy zany efa miaraka amin'ny tantara dia miaraka amin'ny frantsay efa hatramin'ny voalohany. Ny teny frantsay koa zany no teny tena efa malagasy maro mahay indrindra eto Madagasikara. Raha ohatra ianao ka hoe hivoaka any ivelany ka teny malagasy no entinao dia tsy makaizy ianao zany. Dia izay zany aloha voalohany hoe tokony mbola tsy hanao an'ireny fankalana be fahatany ataon'ny sasany ireny xénophobe moa zany no tena marina ilay ataon'olona ireny hoe tsy tia frantsay sy ny sisa fa ilaina ilay misokatra amin'izao anina zao. Faharoa manarakaizay ilaina foana ny fiarahana amin'ny vondrona toy izao. Nge tsy voatery ianao hoe ohatrany hoe manerina voazanaka zany endrika voazanaka rehefa misy zao fa le fiaraha-miasa araka ny tokony ho izy fotsiny zany no atao io tsara ihany mahita foana ny zavatra miseho any ivelany toy izay hoe ianao eto dia tsy mahalala akory ny zavatra miseho any ivelany ny zavatra miseho any ivelany tonga aty aminao izy ndray andro any. Dia amin'izay zany no mba efa afaka miomana ianao amin'izay. Ka ny journée de la francophonie ohatr'izao tsy hitako mihitsy izay hoe anaovana fanakiana anaovana fikominana inona amin'izany fa tena voavaika ary tokony aroboana izy amin'ny fiaraha-miasa amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Fampahafantaran'ireo fandaran'asa fampandrosoana samihafa ny arahana tamin'ny OEF hetsika ara-kolontsaina. Ireo ny netintsika nanamariana izay andro iraisam-pirenen'ny frankophonie izay androany. Ny afaka ihany koa ny fizarana kopia naterahana ho an'ny ankizy sy ny olon-dehibe vokatry ny fiaraha-miasa tamin'ny OEF nanomboka ny taona 2024. Fa nankalaza ny andro maneran-tany ihany koa tsika ho an'ny angano indray kosa isika teto Madagasikara androany 20 mars. Natambatra tamin'ity androany ity ihany koa ny fanamariana ny andro eran-tany ho an'ny tononkalo izay ankalazaina isaky ny 20 mars. Lohahevitra nampisalorana ny hetsika androany teny amin'ny Havria Anosy ny hoe fetin'ny angano sy poezia. Manana anjara toerana lehibe ny angano sy ny tononkalo satria dia fitaovana ampitan-kafatra sy fibeazana amin'ny endrika kanto izy ireo. Hetsika maro no nanamariana izany androany, isan'izany ny fitantarana angano sy ny tononkalo sy ny fanofanana ireo mpanoratra momba izany. Toy izao ny ampahan'ny lahaten'ny sekretera jeneraly ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina tamin'ity hetsika androany ity Andriamatoa Vetraniaina Mambahoaka. Fetin'ny angano sy poezia satria ity andro ity dia natao indrindra ampiaonana ny mpiangaly angano sy poeta amin'ity toerana ity. Safatsika angama fa natao ampitan-kafatra fibeazana amin'ny fomba kanto ny angano. Ary azo lazaina fa fitaovana manan-danja goavana azo ampiasaina amin'ny fampitana ireo soatoavina sy harentsaina ihany koa. Izay indrindra no mahatonga ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina manohana hatrany ny fanapariahana ny angano amin'ny alalan'ny hetsika andao amaky boky.
mitety vohitra sy sekoly sy amin'ny alalan'ny fanomezana sehatra ahafahana mampiofana mpitantara angano etsy amin'ny tranombokim-pirenena ao amin'ny efitrano rado na ny efitrano dox, eny amin'ny Ivokolo ao Analakely, eny amin'ireo tranobe ny serasera sy ny kolotsaina miisa 7 manerana ny nosy, ary ihany koa eny amin'ireo claque manerana ny nosy. Fa ankoatr'izay manomboka anio hariva amin'ny 5 ora latsaka faefany, ary izany dia ho isaky ny alarobia dia isy fandarana fitantarana angano iverina orinentsika ao amin'ny Radio Madagasikara. Singa maro no entin'ny poezia sy ny angano isan'ny manandanja indrindra dia izy ireny mifono fanabeazana natao hialana voloko indrindra mikolokolo ny saina, manome fahafahana ampivelatra toe-tsaina anatina tontolo maro loko, fa natao koa ampivoarana ny maha-olona, fa indrindra manampy amin'ny fianarana miaino sy fitaizana fitadidiana. Tsy izay ihany fa manampy ny ankizy amin'ny fahaizana mifantoka ny fiainona angano sy ny tononkalo. Eo amin'ny sehatry ny fahasalamana dia manome feim-potoana ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ny Amalinina ao anatin'ny 100 andro ny fitakian'izy ireo ny syndicat 6FM ivondronan'ireo sage-femme sy infirmier, fitakiana telo lehibe mahakasika ny tampikarama sy ny fampitomboana isan'ny infirmier sy sage-femme ampidirina ho mpiasam-panjakana izy ireo. Izany fantatra moa ireo androany nandritra ny filan-kevim-pirenena nataon'ny 6FM teny Andriafanambodijanahary nandraisan'ny solon-tena-paritra samihafa. Izy ny fehikevitra amarita ny paikady amin'ny fitakiana. Ny filoha nasionalin'ny 6FM Rakoto Alson Armand Frédéric. Anatin'izany no anapahana ny paikady indray izay hoentina hitondrana ny syndicat amin'ity taona ity. Ary eo ihany koa ny andraisana ny fitarainana sy ireo sakasakana sy ahafahana manatanteraka amin'ny asakany sy andavany ny asa atao. Ny syndicat moa dia lalàna nametraka azy, tsy manana fahavalo an'izaniza ary tsy manana olana amin'izaniza, fa kosa dia mijoro manao ny asany. Araky ny fitarainana teo dia maro ihany le mitaraina mahakasika an'ilay zo dia basiahin'ny tompona andraikitra mba hijeraka aikan'izany. Fa zavatra telo no resahana. Voalohany, misy ny voalaza ny 570 amin'ny code de la santé. Zay mahakasika ny indemnité de réquisition nandritra ny coronavirus. Nampanantenany zahay fa havadika indemnité de risque permanent ao anaty bony de caisse io indemnité io. Efa vitanay tamin'ny faran'ny taona faraparan'ny taona 2022 ny projet de texte mangataka an'io indemnité de risque io. Hatramin'izao anefa tsy hita hoe nakaiza ny tohiny. Faharoa, maro ndreo indemnité fa tsy ndrenay manokana resaka indemnité de logement. Hitantsika tsara ngamba fa nahazo iny ny score nahazo zay nalaza be teto anivon'ny firenena dia mba haiza ihany koa nenay. Fahatelo, tsy misy sy mitaraina reo personnel reo amin'ny surcharge de travail amin'ny miasa mihoatra nay lay fanarahana ao anaty texte le hoe 40 heures par semaine. Misy garde 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 heures. Misy tena miasa seran'ny aina zany ka ny vahaolana maharitra amin'izany dia sisy afa-tsy ny fanaovana recrutement fa ho be ny paramédicaux, nefa be dia be ny tokony ho recrutena. Ankoatr'izay dia misy ihany koa ny tsindry sy ny famindran-toerana tsy andrariny ataon'ireo mpitarika sindika any amin'ny faritra. Andriamatoa tsy mampiasa dore filohan'ny sindika manipulateur radio sy Ramatoa Mangavola Zafy Sistia avy any Boiny. Zava-misy matetika any amin'ny faritra rehefa mba misy olona zany miezaka manao fitakiana amin'ny fomba izay ara-dalàna dia mahazo pression avy aty ambony dia tokony avela malalaka zany ny syndicat hanao fitakiana izay tiany takiana. Ny ohatra amin'izay moa zany hoe ny resaka affectation disciplinaire izay tsy manaraka ny lalàna izay tokony ho izy na dia hanao affectation ara-ny fanjakana araka ny ilay fanjakana fa tokony manara-dalàna kosa zareo. Ao ny atsasaky ny année scolaire affectena ny olona tsisy demande d'explication cibleny zareo hoe izy ny mpitarika sy londom-pisorona ao amin'ny syndicat dia ino no atao affectation. Fa misy ilay izy zavatra efa voafaritry ny lalàna dia inina tsy hanona fotsiny syndicat dia rehefa mireazira amin'ny fomba hafa indray ny syndicat dia avadika resaka politika ilay izy. Anitsy fahazahoany mpitarika syndicat ny audience teo anivon'ny ministèran'ny santé efa nanomboka tamin'ny volana Oa 2024. Ahoana moa zany no ahafahantsika ny olan'ny mpiasa raha ohatra ka tsy misy ny fifampiresahana eo amin'ny tompon'andraikitra sy ny mpitarika syndicat.
Ivadika eo amin'ny sehatra politika isika, paikady entina andresy sy fandravonana ny disadisa ary ny fampitambaran-kery manoloana ny sy ny vondrona politika mpanohatra no natao teny amin'ny arena Ivandry afaka omaly ho ny solombavam-bahoaka IRD. Ilaina ny fisokafana satria marobe ireo antoko sy fikambanana manohana ny filoha ka ilaina ny manambatra hery mba tsy hisy ny mahatsiaro tena ho voailika. Manampy fanazavana momba izay ny solombavam-bahoaka IRD voafity tany Akazobe Rijarasoava Rakotoarisoa. Fisokafana nataon'ny IRD teny amin'ny Foibe Arena dia zahatra goavana be reny amin'ny fitondram-panjakana izay entin'ny Andriamatoa Filoha Jaina Andrinirina Rajoelina satria misy fitentsika malagasy tao-trano tsy efa nirery ary azavadydrano dia tsy vita raha tsy fanakonana. Marina fa eo amin'ny fitondrana zao ny ekipa izay miaraka amin'ny président Rajoelina fa kosa nanana fahendrena lehibe ny filoham-pirenena nametraka an'ireny paikady nataontsika ireo politika vazaha tena amin'ny teny mihitsy amasolombavam-bahoaka eny amin'ny vahoaka nafa paikady mpiaramonina reny. Ilaina ny fisokafana rehetrarehetra satria tsy ny ankamaroana malagasy nge no mandeha mifidy ary tsy ny ankamaroana malagasy koa nandeha nifidy no nandany amin'ny filoham-pirenena tanatin'ny isanjato nazony na tonga azy teo amin'ny toerana filoham-pirenena tanjaka be reny eo amin'ny mason'ny mpifaninana aminy. Amin'izao fotoana izao mantsy manomana an'le tendrena ho solombavam-bahoaka ny ekipa izay miaraka amin'ny filoham-pirenena. Maro izy ireo ary tena maro ny ekipa na tonga ny président ho lany président dia maha-président ny République azy izay ray aman-dreny malagasy ray manontolo dia anisan'ny fandravonana ireny fisokafana natao omaly ireny. Fandravonana nataon'ny filoham-pirenena izay rehetrarehetra malalaina na mahatsiaro tena ho voatavelavela tavajanona na dinidino tany amin'ny toerana misy azy tany mba faneverana indray anatin'le fampandrosoana sy vinavina-pampandrosoana tian'ny filoham-pirenena ho kasaina atao. Tsy tokony ho tezitra ireo mpanao politika maniry ho kandidan'ny IRD nefa tsy voasafidy amin'izany hoy ny solombavam-bahoaka Rijarasoava Rakotoarisoa. Fifidianana solombavam-bahoaka nivon'ny distrika dia any mihitsy ny fiangan'ny fampandrosoana ary ihany koa ny fiangan'ny safidim-bahoaka élection de proximité izany hoe le vatan'olona mihitsy na le toe-tsain'olona mihitsy fa tsy antokontsony na fikambanana miaraka amin'ny fitondrana tsy miaraka fitondrana no jeren'ny vahoaka fa le olona mihitsy iny olona iny ve mamilava, iny olona iny ve olona ratsiratsy fitondran-tena na iny olona iny ve olona sarotra iarahana. Dia izay zavatra izay zany hita hoe tsy voafehy ao anatin'le olona miaraka amin'ny filoham-pirenena zany vita amin'ny filoha ireriny zany fa tsy maintsy misokatra fa ohatra ny ekipa ohatra ny ekipa mpanao baolina anatin'ny ekipa mpanao baolina anankiray ihany mitondra brasara kapiteny fa ny ambiny na goal na mpamony baolina na poste 10 na arrière na remplaçant koa ary fa ianao tsy miala anatin'ny ekipa. Zay zany ny zavatra masarotra ny entraîneur izay ataontsika amin'ny filoham-pirenena manendry an'izay sy misafidy an'izay entraîneur zay satria misy directeur technique eo akaikiny misy be tabe ohatra izay ny ekipa zany ka raha ohatra zany ianao zany tsy nahazo le brasara ve dia ala anatin'ny ekipa raha ohatra ianao zany ka hoe matsiaro tena fa tsy ao anatin'le nahazo ale brasara raha ihany ny brasara ngesy ny district. Ahoana moa no anasafidianana brasara olona 3,000 ilatsaka ao anatin'ny kandidan'ny président Rajoelina. Ny tsy fananana birao-panjakana sekoly tsy misy W fambolena tsy ampiorana ny lalana ireo ny tena manahirana any Tanimora Atsimo any amin'ny faritra Androhitra amin'izay ka mila atao lara-pahamehana. Manantena ireo zanaka ny Tanimora Atsimo fa azo asa fampandrosoana manokana amin'izay manomboka izao ny any toerana taorian'ny nananganana azy ho distrika vaovao. Lasa manalavitra ity distrika ity mantsy ny fampandrosoana hatramin'izay satria mivangongo any Ambovombe ny asa fampandrosoana rehetra hatramin'ny solombavam-bahoaka dia zanaka Ambovombe foana hatramin'izay no lany. Ankehitriny dia maniry ny azona député tena hiady ho an'ity distrika ity ny zanaka Tanimora amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka. Andriamatoa Valintsoa Retinony anisan'ireo zanak'izany distrika vaovao izany teo amin'ny micro Zilna Miandrinena. Matetika zany ny zanaka Ambovombe foana no lany ao anatin'le distrika ny Ambovombe satria Ambovombe nanana député anankiroa teo aloha ka azo antoka zany amin'ny tindray mitoraka aty fa hanana asa fampandrosoana manokana ny distrika ny Tanimora indrindrandrindra moa zany ny fitondram-panjakana ny hanao andray satria matoa nanao an'io fanomezana distrika vaovao io ny fitondram-panjakana dia manakaiky ny vahoaka hatao ao anatin'ilay distrika vaovao. Amiko manokana ny olona tokony holany solombavam-bahoaka ao amin'ilay distrika ny Tanimora olona tena vonona hijoro afaka tondra ny hetaheta ny vahoaka ao aminy ary tokony ho zanak'ilay
distrika vaovao zany tena hiady ho any Tanimora, fa hatramin'izay moa zany dia ny any Ambovombe foana ny tena hita hoe mandroso ary hita hoe mitongilana ilay fampandrosoana tao anatin'ireo distrika anankiroa ireo tamin'izy mbola nitambatra. Amiko zany olona tena mahasolo ny vahoaka, tena hiady ho an'ny tombontsoa ny vahoaka, hiady ho an'ny fampandrosoana any Tanimora ny olona izay tokony ho safidiany zanaka Tanimora ho député solotena ny zanaka Tanimora eny anivony antenimieram-pirenena zay sy eo anivony fitondram-panjakana. Misitraka fiofanana ho an'ny mpampiofana mpampitombona ny multiplicateur amin'ny alalan'ilay tetikasa KCOA KASEA ireo mpikamban'ny filamatra siombonana na ny FISOI sy ny soa mitsinjo ato amin'ny faritra Analamanga. Fiofanana mandritra ny 5 andro nanomboka ny alatsinainy teo atao amin'ny foibeny Safa FJKM na ny Fofifakry Isoavana Ambanintsena distrika Manjakandriana. Ivitoerana fifanakalozana amin'ny famokarana miaro ny tontolo iainana na ny agroekôlôjia sy ny fambolena biolojika aty amin'ny faritra Afrika Atsinanana. Tetikasa vatsian'ny BMZ CIZ vola ary tanterahan'ny mpiara-miombonantoka CSDM na ny vondron'ireo mpampiatra ny famokarana miaro ny tontolo iainana eto Madagasikara sy ny Simabio na ny sendika malagasy amin'ny fambolena biolojika. Fiofanana fanakalozana momba ny fambolena biolojika no atao ka loha hevitra misa efatra no resahana mandritra ny 5 andro. Misy asa efatra lehibe kosa ao anatin'ny tetikasa ka tafiditra anatin'izany ny asa faharoa ny fampiofanana atao. Andriamatoa Tovohery Ramahy Mandimbisoa mpitarika ny tetikasa KCOA KASEA eto Madagasikara teo microny James Daniel. Mandeha moa zany zao ny fampiofanana mahakasika ny fambolena biolojika sy ny agroekôlôjia ho an'ireo multiplicateur. Izy ireo dia anaparika eny anivon'ny Tatsaha izany fiofanana izany ary avy eo miaraka amin'izay ny manangona an'ireo haitao rehetra ary ihany koa manitatra ny fifandraisana amin'ilay fijerevana ny tsena anatiny sy ivelany. Izany hoe mifandraika hatrany amin'ny fanaovana hetsika ara-barotra na antsointsika ihany koa hoe foara izay avohitra ny vokatra agroekôlôjia sy ny fambolena biolojika izay tsy mampiasa ny akora simika ary manaja ny fenitra iraisam-pirenena ka afaka manondrana entana raha ho an'ny tsena ivelany ary afaka mivarotra amin'ny tsena anatiny manaraka ny lalàna izay efa avoakan'ny ministera mahakasika ny fambolena biolojika eto Madagasikara. Marihana etona fa isan'ny mpiara-miombonantoka ao anatin'ny fanatanterahana ny tetikasa KCOA ny réseau so satria hitanay fa ny réseau so dia isan'ireo mpisehatra sy fikambanana izay efa misandrahaka eto anivon'ny Madagasikara ary hitanay izy ireo fa manana ny herijika ahafahana manaparika ny fambolena biolojika sy ny agroekôlôjia ary indrindra afaka izara izany amin'ireo tatsampamokatra. 5 taona ny ahina ireo ankizy marefo sy nani dia izay neny amin'ireny tobo manokana mikarakara azy ireny ny fikambanana associé izay miaradia amin'ny Saint Joseph de Cluny Ambatony Lita. Ny orina ny 7 Marsa taona 2024 ity fikambanana ity ka misy 530 ireo mpikambana ankehitriny nankalaza ny fetin'ny masindazo Joseph olo-masina mpiaron'ny Saint Joseph de Cluny moa ny fikambanana associé omaly ka tamin'ny alalan'ny lamesa no nanamariana izany. Manampy fanazavana momba izay ny filohan'ny associé Ramarson Louis de Gonzague. Ny fikambanana associé zany dia fikambanana masina aloha miaraka amin'ny zareo masera ato amin'ny Saint Joseph de Cluny ato Ambatony Lita. Misy œuvre sociale ataonay ny cible an'leo le fitaiza sahirana dia iny zany no tena asa ataonay andavanandro zany manampy an'ireny zay miezaka manampy an'ireny zay amin'ny lafiny sakafo fitafiana fanampinampy akoatran'izay zany dia miezaka manampy an'ny zareo zay. Hatreto zao dia teto Antananarivo any tena nataonay efa teny amin'ny fonja teny amin'ny fitazana zaza fanarenana an'le zaza maniry zany efa ny tetany avoako teo ampodra atrimo koa zay dia efa
teny feno rivo teny misy fikambanan'ry masera koa zany de nanatitra teny zay de tonga rivo petsapetsaka ihany zany ny asa sosialy nataonay fa nenay moa zany tsy de filaza loatra ny zavatra natao fa miasa mangina zany tena targetranay zay ny targetany Anamarisavio tsy miseho zany zay tsy misehoseho nanao zao fa mizaka fotsiny zay manantona an'le olona io izany tokony ampiana de mandeha zay manampy azy ihany manatra zavatra zay voatsirambony tananay fikambanana zany tsy manana vola hoe mitambatra ny asosié fa samy manao zay voatsirambony tananay misy manome vary misy manome akanjo misy manome PPN de arinona tambatray de ino no andeha aterinay ho an'le any amin'le akany reny zany. Pejiny fanatanjahantena no amarana antsika ny vaovao avy eto toerana amin'izao hariva izao. Mangataka fanohanana avy amin'ny komity olimpika malagasy sy ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena ny federasiony taranja ato totondry mba hahafahan'izy ireo mandefa mpikatroka 3 mirahavavy hanao ny qualification izay atao an'ny Thailande dingana fifanitsanana azonan'ny tapakila hiatrehana ny lalao olimpika atao an'ny Frantsa izy io. Azo antenaina fa mety azo vokatra tsara ireto mpikatroka ato totondry 3 vavy ireto raha nambaran'ny filohan'ny federasionna Rabarso Hermamy. Hoe maninona ho ny federation malagasy ny tsy mihetsika maninona zao fa voasazy lainga daholo zany efa zany tsisy boxa voasazy zany za zao namonjy congrès ny IBA tany Dubai teo tamin'ny Desambra maninona no misy zany carte ko mbadjako tany namonjy congrès tany votant maninona lazaina fa voasazy ny boxa ty voasazy ny boxa fa ny international ny boxa ny IBA tsy ny CIO no miady de mbola tsy reconnaissy avant CIO le IBA am'izao fotoana satria Rusiana io le géopolitique le misy andiadiny Ukraine sy Russie fa tsy hoe ny zahay federation malagasy ny boxa akory ny voasazy fa zao fotsiny angatahana hoe mangataka zay ny fitondrana foana hoe mba aloha zay no qualification amin'ny Jeux olympiques any Italie zay tsy nanao tamin'ity volana mars aty fa ho any Thaïlande any zany deuxième qualification farany de mba zay mba angatahana satria eo mba qualifié aty-lolo daholo le mazana be de mba antsika amin'ny tente essence farany raha ny zany zao fa nanao zay tany Sénégal teo 3 vavy za zany mijery après résultat tsika Jeux des Îles aloha vehivavy no alefa satria vehivavy mbola chance be tena ataoko any 80% ny vehivavy ny chance de zay mamahinareo fa amin'ity qualification ty manko le Thaïlande monde zao tontolo zao ao daholo fa nefa raha par rapport am'izao tontolo zao tsy matahotra Madagascar satria mafy reo kizy vavintsika reo raha zatra combat reo manao combat amin'ny lehilahy reo amin'ny entraînement amin'ny tamin'ny Jeux des Îles reny reo niara nanao entraînement itao fa manao combat amin'ny lehilahy izy fa tsy matahotra izy ny lehilahy tsy manao kasika fa iny vehivavy manao kasika de manao kasika izy manao combat amin'ny lehilahy ary zany bedy an'le lehilahy raha manao moramora tsy maintsy miatro le vehivavy ary zay mahatonga anao hoe assureko le vehivavy reo tsy maintsy misy qualifié fa zay no nanampiana hoe fa jeren'ny comité olympique boxa jeren'ny fitondram-panjakana ihany koa mba hampinina le atotondry zay ny tokony atao hoe ny ministère tokony jery izavy ny fédération anao qualification amin'ny Jeux olympiques mba vorinareo rovinany anareo vorinany anareo de mba diniana lizy miroso amin'ny fanadiovana anatiny sy manome fiofanana ireo skady sy ny olona samihafa eo amin'ny tontolon'ny ato totondry ny federasiona ankehitriny hoy ny filohany manao fanadiovana anatiny zao fédération ny club tsirairay ro miainga eto Analamanga nisy taratasy nalefa ny fédération any tapitra ny farany volana mars aty le izy zay tsy namerina ny taratasy iny dia miala tsiny fa tsy club ao anatin'ny fédération malagasy ny boxe misy am'izay aorinan'io formation d'entraîneur formation na dirigeant zany hoe mpitatana club mpitatana ny ligue mpitatana ny section miara mivory reo ho faninareo hoe inona ny andraikiny ao anatin'izany monde ny boxe zany ary erahany amin'ny ANS io sy erahany amin'ny comité olympique dirigeant sportif aorina izahay mijery amin'ny arbitre ihany koa recrutena daholo raisina daholo recensena daholo reo arbitre entraîneur ao koa ny hoe resaka officiel technique samy hafa zany da araroantsika amin'io expert-ny international ny basy ny AFBC tonga eto amintsika io vonona io olona io camerounais io anampy monde ny boxe eto Madagascar zay nanendreny fédération azy ho responsable ny développement boxe eto Madagascar mafy anie zany hoe zako aposy miantoka ny vizany aloha eto ny séjour renouvelena isaky ny 3 volana reo maresaka avy any ivelany tsy mankasitraka ary manohitra ny volavolan-dalàna natolotry ny filoha frantsay Emmanuel Macron momba ny fanafanganana ny fahafatesana ho an'ny marary tamin'ny 10 marsa teo ny fivondrona ben'ny veka ny Frantsa miatrika fivoriana hitambarambe any Londres nanomboka tamin'ny alatsinainy teo hatramin'ny zoma ho avy izao izy ireo isan'ny lahadinika amin'ny fivoriana io ny momba izay volavolan-dalàna natolotry ny filoha frantsay izay ho resahana mandritra izany koa ny momba ny fiahina sy ny fandraisana an-tanana ireo olona niaran'ny fanarotana no avy ny onjam-peo kristianina sy ny momba ny ministeran'ny diakona permanent ary ny ministeran'ny laïque
Misedra fahasairanana noho ny fahasarotana trehany amin'ny fanavotana ireo mpitrandraka aritany misa 3 tafahitsoka any ambanin'ny tany efa 27 ora zao ireo mpamonjy vona rosianina. Niotsaka tamin'ny alatsinainy teo moa ireo toerana fitrandrahana volamena any amin'ny tendrony atsinanan'ny Rosia ka manao izay ho afany amin'ny fanavotana azy ireo. Hatramin'izao ny mpamonjy vona misa 200 ho any. Tsy mbola misy fomba hahafahana mifandray amin'izy 30 lahy ireto, mila famonjena hatramin'ny androany. Manomboka hiakaran'ny rano koa anefa ny eo amin'ny toerana matafahitsoka azy ireo amin'izao. Farany dia nivadika tany amin'ny faridranomasina Japoney androany maraina ny sambo iray any Korea Atsimo. Sambo mpitatitra akora simika izy io ary nisy olona 12 tao anatiny. Nioka moa io sambo io ka nanano sarotra ny famonjena ireo olona tavela tao anatiny. Namono ny ainy ny valo tamin'izy 12 ary mbola manaraka fitsabona na tsy misy atahorana intsony aza ny ainy ny 3 amin'izy ireo. Ankoatra ny fahavoazana olona moa dia mbola tsy fantatra aloha raha toka tafavoaka ny sambo ihany koa ny akora simika nentin'ilay sambo tradozy. Ateo no mifarana ny vaovaontsika amin'izao hariva izao. Fotoananao amin'ny sampana fampahalalam-baovao rampitso maraina amin'ny 7. Za kosa mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray tompo kilasy sy tompo vavy.